Sehatry ny jony ndray kosa ary azo trandrahana sy hitarina ny tontolon'ny jony sy ny arena an-dranomasina eto Madagasikara. Raha ny fanamarihana no entin'ireo mpiara-miombona antoka Madagasikara izany, maro ny firenena izay laza rehefa vonona ny metanana ny tontolon'ny jony eto amintsika toy ny Japoney sy ny Alemanina dia fananeo izay fahavononana izay. Vonona ny anoanan'ny Madagasikara ireo fianakaviam iraisam-pirenena eo amin'ny lafin'ny jony sy ny arena an-dranomasina. Ino azo hibangoana ireo fitsidiana maro samihafa ataon'ireo mpiara-miombona antoka Madagasikara, ny minisitry ny jony sy ny arena an-dranomasina Andriamatoa Gilbert François. Ny Japoney, ny Alemana amin'ny alalan'ny KfW ary ny firenena mikambana dia nanamafy izany fiaraha-miasa matotra Madagasikara izany. Ho an'ny firenena Japoney manokana dia hiamafy ny fiaraha-miasa na dia teo aza ny famatoran' izany fiaraha-miasa izany taona maro lasa indrindra teo amin'ny lafin'ny fiompiana sy ny trondro ary ny makamba. Ny fanamafisana ny fiompiana trondro tilapia ny amin'ny faritra voatany no heverina ho toana ny firenena Japoney nandritra ny fitsidian'ny ambassador Ishiro Ogasawara ny minisitry ny jony. Ny Maroa na ny Somapesy tany Majunga. Iny ihany zany société japonaise mijanona teto amintsika nefa partirany Somapesy iny nazahoantsika ireo hôpital rehetra atao Majunga reo sy teto Tananarivo koa zany fanamboaran-dalana zay nanampinantsika betsaka. Aparan'izay misy ihany ireny don be dia be nataony ireny amin'ny famelomana makamba au niveau traditionnel sy artisanal. Misy koa ny don japonais maneran'ny nosy izay nomena reny installation sy infrastructure de froid et de traitement dia nomena automobile aza ka izay zany no monsieur l'ambassadeur rehefa tonga moa izy satria manao vao asa koa izy io dia izay no nahatonga azy tonga taty satria niresaka zavatra be dia be nisan'le bâtiment les projets d'aquaculture de tilapia tany Majunga zay efa vita izay mbola haorina indray ny eto amin'ny hôtera zany apartirany soit izy io atao aty Itasy soit ary Ambadrazaka satria anaovana production massive de zanak'atrondro zany mba ahafahana manely an'iny ohatran'le nataonay voatselatsela tany Itasy iny nanao fanomezana zanak'atrondro be dia be zay amin'ireny plan d'eau be dia be reny mba ho an'ny taranaka mandimby mba tsy ho lany satria ny olona tsy azontsika sakanina hoe tsy mahazo manjono intsony nareo marina fa misy période de fermeture zay tsy azonao atao fa quand même kosa hoe tokony hanaraka an'le fitomboan'le mponina atsika mba hanaraka an'izay filamatra zay hoe ny sécurité alimentaire ny olona sy ny asa avy eo amin'ny OPS io no tena tokony ho assurena raha misy zany production ataontsika hoe 1 million d'alevins par mois zany toko fahahenika ny reny ranontsika rehetra maneran'ny Madagasikara reny zay angano ary amin'izao fotoana zao moa mahafaly manambara fa ny OFCF zany hoe le niteneny teo Overseas Fishery Corporation Agency io zany efa ao Tamatavy io zao satria misy plateforme anankiray zay misy association Tazara zay zany eo dia vonona efa nampy an'io infrastructure ny Tazara io sy mbola miandrentana zay zao ny coopération amin'izao fotoana zao. Ankoatra ny resaka fiompiana tilapia ny afatrandrefana sy avoantany dia efa mivonona ny fiompiana oursin toliara ihany koa ny Japoney.